What shall I render to Jehovah? For he has done so very much every day for me. So he has done so very much. What shall I render to Jehovah? What shall I render? Hallelujah, hallelujah. To Jehovah. Hallelujah. Hey. So he has done so very much for me. Afaka nyankuka te wanatiene tiki. Samba ta sasenowa, wala afaka nyankuka ya wanatiene laina hare tiki. Fane ne misula nyankuka msava trafa. Feno son safitina diamant nyankuka ya wamen. Hallelujah. Ka mistena diamant tia aluan tika itera na diamant. Ou pouco de Salamo 34 and 3 atramni 4. Merama kalasan Jehovah amko arioka auka yara manandra tranyanara ni sika mitady an Jehovah dia mamaly izy ka manafakai am tahotra rehetra kandroany nini na zavatra mampatahotra anao avelao zany asa vela pangororo anao mihitsy zany androany fa Jehovah ny mpanjinina lay Kristy efa voasoratra hoe Kristy tompo amonjy fiainako sy fiainanao efa voasoratra izany efa ndeklarena izany efa nambara izany ka matoky azy androany esory ny tahotra androany fa andaontsika natateraka ny fiderana anositra diloilo atsika Andriamanitra androany ho diloilo ny fiderana afahatsika feno fifaliana eo anatrehana satria ny fiderana dia fifaliana tiaka anao hitsangana androany anao échauffement évangélique isika halleluja teneno hoe c'est ma saison Hallelujah. Hey. C'est ma saison. Get can no one. Afana love and a short one. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hey. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Stone a grand one. Stone a grand one.
Tika no yetsketska. Ilata we. Faltona kondoan. Hey, hey. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de puissance. C'est ma saison. 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 Atau bepinuna Atau bepinuna. Patira ina puti. Atau bepinuna. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. Je déclare aujourd'hui. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de puissance. Que ta présence, que ta présence, que ta présence, que ta présence, que ta présence est là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Yeah, yeah. M'amène en aïe ton doigt. M'amène en aïe. Oh, oh, oh. Hosanna, 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 Hallelujah. Oh, oh. Hallelujah. Tungava kalasas, asa tunga futi nendi, asa tunga futi ira, asa tunga futi me, sayona palupna diamat, akala zawi sendwar. Necessito
masino, Farai masino, liderana, liderana, Asanja chai, nyanarana, Farai masino, liderana, Asanja chai, nyanarana, niaritra maro zavatra be dia be tadidio tsara fa io fieretanao ato amin'Andriamanitra io azahoana satroboninahitra io avy tsy ho ela ka androany miteraha azy foana aza vela ho izy zavatra mihitsy asakana anao ka raha tonga eto foana ianao rahavavy na hoe tsy fantako hoe marary angamba ianao tsy afaka mitsangana mandroba azafady tompoko na tsy afaka mandihy takiny ahoana azy ianao mba mitsangana azafady tompoko mba miandiza ho an'i Jehovah ome voninahitra izy mandiza ho azy tsy fantatraoany fa raha anao mitsangana eo mety anasitrana anao le fitsangananao raha mitsangana eo ianao mety hitsangana ane fiainanao o tsy fantako inona zavatra matery ianao fa androany mitsangana re tompoko azafady raha ohatra atao tsy mavetratra mitondra voka mba mitsangana re atao zay mba atao eto androany fa ny fankatoavanao hitan'Andriamanitra io tazana io tadidio fa Andriamanitsika mandrefa tsy lalindalovana sofina ny Andriamanitsika mahita hitany ianao ka laza hoe ny satroboninahitra satria niaritra za ianao nanao fifadian-kanina ny satroboninahitra ianao avy tsy ho ela halleluja mandiza eto amin'ny lapan'Andriamanitra mandiza ianao aza menatra ianao fa ohatry zany mihitsy eny angeto ohatry zany eto yaba ndreto zay dada mifaly tsy miravoravo eto an-tranona je serai couronné, je serai couronné après ce combat, je serai couronné, je serai couronné après ce combat, je serai couronné, je serai couronné après ce combat, je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Aiza tian'olona couronné zany aiza tian'olona zany aiza je serai couronné, je serai couronné après ce combat, je serai couronné, je serai couronné après ce combat, je serai couronné, je serai couronné après ce combat, je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Tadidio tsara fa efa noetiny Jesosy ireo zavatra reo io zavatra noetinao efa noetiny
Satrivunaitre, satrizoniatre, satrivunaitre, satrivunaitre, satrizoniatre, satrivunaitre, satrivunaitre, satrizoniatre, satrivunaitre, satrivunaitre, satrizoniatre. VAVAKA naty zany iray zany. Ny VAVAKA zavatra nieretanao. Ampataivo azy androany. Hoe nanao azao, nanao azao, nanao azao. Oh, tsarovy androany tata. Oh, tsarovy amin'ny androarany. Tsarovy atata androany. Satrivunaitre, satrivunaitre, satrizoniatre, satrivunaitre, satrivunaitre, satrizoniatre, satrivunaitre, satrivunaitre, satrizoniatre, satrivunaitre, satrivunaitre, satrizoniatre. Androany, de lasa hoe sitrana za androany hoe salama androany hoe fa tsisy olo-mahery afaka miazo anao zany. Ya. Andro federal tonga am'zasy anao mety tsary nidera anao tany ambadika tany fa tonga eto ianao androany mandihy zazy eba.
zaize mandrakiza ize tera midro tuluncha laza wanore mandrakiza fantana oni fandese fufuna na surfile ne na yano tupo fire fala manas famela na me Jesus to putumpu amen fantana oni fandese fufuna na surfile ne na yano tupo fire fala manas famela na me Jesus to putumpu amen. Yeah.
Jesus magaga Dirai na kalazaina Nandara no Jesus Le tupunay malaza Jesus magaga Sot 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 yeah apa naman dyan apa ata oh Jesus ewa 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 Miss Vola na tisi vola Zati alam naze Miss Vola na tisi vola Zati alam naze Miss Sulstia za Zati alam naze Nado magpanitske Zati alam naze Dirai na kalazaina Nandara no Jesus Le tupunay malaza Jesus magaga Dirai na kalazaina Nandara no Jesus Le tupunay malaza Jesus magaga Sai, anu pa no phone sai tata. Si alam no sai. Ya, na mis bola na tis bola. Ya, ato ma na mis. Ya, na mis bola na tis bola. Sai ti ala. Ah, ah. Si alam Jesus, si alam Jesus, si alam Jesus, si alam Jesus, si alam Jesus. Ah, hai sa tinula si alasan. Oh, ah, 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 ah. Rom. Allez, fasse les team patron. Ça dit c'est sauce non patron. Allez, fasse les team patron. Ya, met calme les années. Yeah. Aba, santi nai. Fandiana patron san. Ya, accélérez ou amsai. Accélérez les voitures au ménage maintenant. Yeah. Manit neno, apecar kamban, manit ile avion tunjano, santino wandiana, a Paris fe, Canada fe, I tur fila sansara isania, manera fa santan, ah, la yela chon ful mayel, ulanit na san manan yela, se sos mer kam no, asa manit na irer san. Famantina me rakam Jesus. Yeah. Great sai me rakam no ta. Manit accelerium sai. Mandeva faf. Au. Sachitika me rakam sa vaja mande. Nanje mata tika mande. Rana murna sore choice. Sin sana na murna ta sin land. País late. Misia sa vapor. Misia so. Antoine. Me ma. Yaba, ya, miss, nisi miss tuga miss Antoine, ya. Nanje mata tika, nanje mata manabot, fanje mata manuva, il transforme, ya. I think I see what's him there.
Manubada mancha velna,
Varavara na fogo, vai embabado em pasatani, para daí nessa coia buaie, nessa icona na cima zata sunna, abar com faifa, tudo canto fana, vai dessa. Jefa daí nessa coia buaie, nessa icona na cima zata sunna, bawa bila kwanza, tupo faifa. Tupo fata kanize Ize Jesu sumuize Napasa kabuni na icha Oh Ize Jesu sumuize Napasa kabuni na icha Oh Ize Jesu sumuize Napasa kabuni na icha Oh Ize Jesu sumuize Napasa kabuni na icha
Hallelujah. Not to take off night on the man. Masa utwere na safari. Hallelujah. Sotan'Andriamanitra indray sika satria tonga ao anatin'ny fandaharana manaraka dia ny fanatitra. Ny fanatitra dia fotoana anankiray ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Ao anatin'ny Baiboly eo misy teny manao hoe ianareo ho anareo ray aman-dreny izy na dia ratsy aza mahay manome zavatsoa ho an'ny zanany. Raha takatsika tsara androany ny asarobidy izany teny izany dia ho haitsika ny ara-iasa amin'Andriamanitra satria isika dia zanak'Andriamanitra. Ka raha isika olombelona aza mahatakatra an'izany mahay manome zavatra tsara ho an'ny zanakitsika manoatra lavitra an'izany ilay Andriamanitra izay tompontsika. Ame zavatra tsara ho antsika izy. Ary zasy ianao dia ananan'Andriamanitra tanjona dia tiantsika hiara-iasa aminy ao amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Tadidio raha lasa anabavy fa ny asan'Andriamanitra amin'ny mahasan'Andriamanitra azy dia tsy maintsy vita. Fa tombony ho anao
ny afaka miara-miasa aminy ka androany araroty raha mbola misy ny andro dia araroty fa tsy foana ny fikelezanaina tsy foana ny zavatra ataonao ary ny baiboly koa milaza hoe aneriana any ny olona dia tsy tia misaotra tsy ho zasenao anie zany tsy tia misaotra zany fa ho haitsika ny saotra an'Andriamanitra ny amin'ireo fitahiana izay nataony ka androany zasenao ny tahian'Andriamanitra atoloha reto amin'ny fanatrehany ny ampafolo-karena atoloha reto amin'ny fanatrehany ny fankasitrahana azy amin'ny alalan'ny fanatitra tsara ihany ny mampafantatra satria tsy vitsy amintsika koa ny vaovao eto amin'izao fiangonana fanahy voninahitra izao dia ampafantarina anao androany ny fanatitra izay tanterahana eto amin'ny fiangonana izay ahafahanao miara-miasa amin'Andriamanitra dia mitsinjara toy izao misy ny ampafolo-karena izay tsy fombafomba mpiangonana fa tena sitrapon'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mitahanao bebe kokoa ahafahan'Andriamanitra manatsara ny fiainanao satria tian'Andriamanitra ianao raha hiditra ny lanitra tsy hiditra amin'ny alahelo fa tiany ianao hiditra finaritra amin'ny lanitra dia raha notahian'Andriamanitra ianao dia atokana ny ampafolon'izany fitahiana izany dia ateriny eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ao ihany koa ny fanatitra atsitrapo ianao no mahatsapa ny alehibean'ny fitahiana izay nataon'Andriamanitra taminao dia izay farisendahatra avy any aminao dia atolory an'Andriamanitra zany dia eo ihany koa satria tsika moa dia fiangonana manao asa sosialy misy ireny namantsika madinika sahirana ireny izay anangonantsika vary ka tadeo rehefa mandrotsaka vary ianao any atokantrano any raha mahandro raika apoka ianao dia avahana ny eran'ny sotro amin'izany dia angonina dia fotoana ihany koa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra anolorana an'izany mba ahafahantsika mitsindro an'ireny namantsika sahirana ireny dia eo ihany koa ny fanatitra ho an'ny mpaminany raha misy teny avototsy ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra ny afatr'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehany raha mahakasika ianao zany teny zany azonao atao ny mandrombaka an'izany teny zany amin'ny alalan'ny fanatitra dia afaka tanterahana ihany koa izany dia ny ampafolo-karena dia tatazana amin'ny arina afovoany ary ny fanatitra atsitrapo kosa amin'ny arina amin'ny andaniny afisiavanana dia eo ihany koa ny gony izay efa anangonana ny vary eny arany raha vonona ny amin'izany fanatitra izany ianao dia asaiko ianao hivavaka ho an'izany fanatitra izany mba ho ankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra izay ho atolotra tsika ho azy atsangana ambonin'ny fanatitra sy ny ampafolo-karena raha masina tsara indrindro noho ny fatsapahanay ny fahasoavanao noho ny fatsapahanay ny fitiavanao satria izay zao dia notahianao ka tonga eto amin'ny fanatrehanao izay amerina ny voninahitra aminao ary indrindra ihany koa Jesosy io mba ahafahanay miara-miasa ampandrosoana ny fanjakanao dia manolotra izay ny ampafolo-karena tamin'izay nitahianao anay manolotra ihany koa izay Jesosy io ny afankasitrahanay ianao tamin'izay nitahianao anay fanatitra antsitrapo ary dia atolotra ihany koa ny vary hoentinay anohanana an'ireny madinika ireny dia raiso fanirianay ankasitraho zany fanatitra izany mba akasika ny fonao ary ianao anie hitahanay bebe kokoa ary ianao ihany koa anokatra lalana ho anay ahafahanay miara-miasa aminao hatrany hatrany raiso atolotra ianao zany Jesosy io anao voninahitra amen tanterahantsika amin'ny hira izay ataon'ny alo-11 sy ny chorale izany fanatitra izany dia ny avy any aoriana trano mandeha aloha dia efa afaka mandrositsika to tsy mirehetra mamaivay izay itsenao Jesosy tsy mirehetra mandrakizay zahay itsenao Jesosy tsy mirehetra mamaivay zahay itsenao Jesosy tsy mirehetra mandrakizay zahay itsenao Jesosy Tera façon de te lasar Tera façon de tabelar Somalmaina Tera faz a velar Mosulikawe Mosulikawa Tena Jesus yawe Tena Jesus yawa Mosulikawa
Alleluia. Asaiko ianao hitsangana hitsotranao izao fanahitra isotsika. Atsorety aloha ny tananao. Rainay masina tsara indrindra misaotra anao izay satria tanteraka teto indray ny fankasitrahanao anay. Isaoranay ianao izany satria raha tsy nitahinao izay dia tsy afaka nanolotra tao fanatrehanao. Ary ianao ihany koa Jesosy eo ame andreo izay tsy mba nanakatolotra teto amin'ny fanatrehanao. Ho tahinao ny fiainanay. Ho hainay ny ankasitraka. Ho hainay ny isaotranao ny amin'ireo fitahina izay ataonao amin'ny fiainanay. Ary tsy ho variana ny amin'ny fitahina izay
fa isaina mandrakariva ny ara-asa aminao, ahafahanay mampandroso ny fanjakanao, ahafahanay mampiroborobo ny fitoriana ny filazantsara, mba tsy ho titeny izay fa maro ihany koa ireo namanay izay mbola tokony hiditra ao amin'ny valanao. Dia izahay izao no mpiara-miasa matoky hanitatra amin'ny fanjakanao ary ara-asa aminao amin'ny ara-bolanay hatrany hatrany. Manao ny voninahitra Jesosy io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eto Andriamanitra, eto amin'ny fiangonana izy. Androany tsy nanomana toroteny fa hivavakasika androany araka ny hafatra Andriamanitra izay nomenantsika omaly, ny révélation na ny fanambarana nomenantsika omaly. Dia izy fanafahana lehibe inoko fataon'Andriamanitra eto androany. Fa tiako ianao isaina tanteraka sady ino no ahatsapa fa eto Andriamanitra. Anantona azy isika androany, raha sambanao vao tonga eto androany, aza variana, aza mitomany, aza misaina lalina ny olanao fa manatonana Andriamanitra, maneho finoana Andriamanitra. Matoa ianao tonga eto dia manantena azy ianao zay, aza mijanona manantena fa mino azy. Isy mouvement ataon'Andriamanitra eto androany, isy mouvement de délivrance, mouvement prophétique. Isy zavatra tsy ampoizina marobe mety hitranga eto. Isy fanafahana, isy fanokafandalana, isy faminanina, isy kasika, isy fanasitranana eto Andriamanitra androany. Tsy misy zavatra ho terena mihitsy eto fa anaraka n'Andriamanitra sika amin'izay tondransy, amin'izay tariany. Zay fa tapa-kevitra andeha amin'izay hitondrany androany, tahaka ny hoe onjan-dranomasina izy androany zany. Dia misy zavatra maivamaivana eo amoron'ilay ranomasina, dia hoentin'ilay onjany amin'izay tiany hitondrana azy. Aoko maivana ianao androany, hoentin'ny onjany fanatrian'Andriamanitra. La vague de la présence de Dieu. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Refamidiny diam mijanona ny zavatra rehetra. Isy famindrana avy any amin'ny lanitra manketia tany. Oh. Quand il descend, Oui, tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Il y a transfert Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand tu descends, Quand il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Tu descends, Quand il oui, descend, tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Il y a transfert Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. oui, il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et terre. L'Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds
maladies s'enfuir. Les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants, Les sourds par sa puissance,
il agit par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Et tout ni tout. Et tout en Eto Jesus azatonga amfazaran andia montsy fitombavaka dia entorten dia morava revavia dia angataka eo na pastore tantara problem milao anatin'izany manatonana Andriamanitra midirany amina profondeur mikarany amina hauteur midira lalany amina profondeur mikarany amina hauteur mahitana Andriamanitra menara mitady an'Andriamanitra ao anaty fivoriana manaova zavatra tsy nahazatra dia hitany tsy mbola hita. Menara mahita n'Andriamanitra, menara mitady n'Andriamanitra, menara mihaino ny feon'Andriamanitra. Namanao efa tafiditra daholo. Ianao zao menara manokatra ny fonao hivoko ny zava-tsoa eto amin'ny tempolin'Andriamanitra. Menara mirehatra ho an'Andriamanitra. Menara mangetaheta. Menara mitia n'Andriamanitra eo amin'ny fanatreana. Eo fanatreany misy rano maso netaeta. Eo fanatreany misy fifaliana tsy hazavaina. Eo anatreany misy fahitana. Eo anatreany misy faminaniana. Eo anatreany misy fitsambikim-bikinana. Mitsambikina tahaka ny dierany mandringa. Eo anatreany misy fietseham-po tsy hazavaina, tsy voatana. Eo anatreany misy aretina miala, misy fagagana. L'onction. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main
sa gloire est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, sa gloire est là, sa gloire est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là. Hey, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là. Sanratenem lantantana na wavishavana la. Ene metutarin fanai mas. Yankuke na uyonachea. Sa gloire. Zati baikun zefiet koyon fanachea. Patik futsina na wande yarak sa mapalala ka na waninat na wan. Sa gloire. Sa main nous touche. L'onction est là. L'onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. L'onction est là. Sa main nous touche. Cascati canitana. Sa main nous touche. L'onction. Sa main nous touche, sa main nous touche, l'onction est là. Hey, sa main nous touche, hey, sa main nous touche, l'onction est là. Aïe 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 aïe. Sa gloire est là. Alléluia. Je t'adore, mon Seigneur Jésus. Sa gloire. Sa main nous touche. Asasakanana. Nyani na tinawa. Sa gloire. Sa main nous touche, sa main, son amour est là, son amour est là, sa main nous touche, alléluia, hey. Son amour est là, son amour est là, viens te liftiavani, sa main nous touche. Hey, sa main nous touche, son amour est là. L'intimité avec Jésus, faut mieux. Et tout autre chose, son amour, sa main nous touche. Tout la douleur, yo enfant de Dieu, son amour est là. Hey. Alléluia. L'onction, l'onction. Manum kami savata mafana rekwa to natwa. Sai quoi ça va? Frère famille de requis. L'onction est là. Hey.
L'onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. L'onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire. Hey, hey, hey. Émotion kayama, hey, hey. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa gloire. Hey, hey. Touche. Son amour est là. Alléluia. Quand ils sont nous diavons dans les mains, ils sont tout le temps. Son amour nous mène à la touque. Nous fiers de Mandresy ou Nathan Saint-Mi. Mon Jésus est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Mon Jésus est là. Mon Jésus est là. Alléluia. Il y a toutes ces choses. Je t'aime. Mon Jésus est là. Hey, hey. Touche, touche, touche. Mon roi. Il y a tout le monde à Kakou. Alléluia. Touche. Mon roi est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Mon roi. Alléluia. Touche. Tsy azavaina. Tsy azavaina. Ohatrany ahoana zany lanitra izany. Ohatrany ahoana zany lanitra zany. Raha neto an-tany mahatsapa zavatra ohatr' izao tsika. Ohatrany ahoana zany anjely mitendry zava-maneno zany. Io ianao, io izaho miankoky eo anatrehana any amin'ilay lanitra fatelo. Eo anay ilay atmosfera any amin'ny troisième ciel androany. Eo anay ilay fifaliana avy any. Miondana eo amin'ny tratran'i Jesosy tahaka ny John. Irery miaraka amin'ny Jesosy amin'ny alina.
tahaka ny Petera, Jakoba. Tonga maraina mbola maizina eo amin'ny fasany Tompo, tahaka ny Maria. Inona natonga izany? Fitiavana lalina an'ilay Tompo. Emmanuel est là. Hey. Je ne trouve plus un mot pour te dire. Merci. Reste calme dans ta présence. Mi fiena creator di appeto che non. Appeto che non fiena creator. Tonga izay hamonjy fotoam-bavaka, atonga izay eo aminao. Eto ny anjeliny Tompo, mitondra vavaka makany an-danitra. Eto ihany koa izy mitondra valiny vavaka. Misy olona metran'ny zazakely any anatin'ny kibo. Misy olona isoriny aretina any anaty vatana. Misy olona karakarainy amin'ny asa tsara. Misy olona hosorany diloilo volamena ny tenany rehetra. Naiza naiza liany dia misokatra ny lalany ary mahita fitizy manantona azy ny haja sy ny voninahitra rehetra. Zavatra ohatr' izany no mitranga eto izao. Je t'aime, tu le sais. Tu es mon yayaye. Mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaye. Alléluia. L'onction est là, sa main nous touche, sa main nous touche. L'onction est là, alléluia, sa main nous touche, sa main nous touche. L'onction est là, alléluia. L'onction est là. Amen. Sa main, sa gloire, oh, sa main nous touche, sa gloire.
Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Tu es tout, tu es tout, tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout, tu es Tu tout. es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout, tu es tout. Alléluia. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. You know we like. You know we like. Alléluia. Yana, lui là. You know we really fuku. Yana, wiri, ifugu. Yana, lui là. Wari, wari, nana. You know we like. Oh. Yana, lui là. You know we really fuku. Yana, wiri, ifugu. Yana. Yana, lui là. Tariwa itanda. Tariwa itanda. Jesus nous a vataret. Awam ni toerana fafenon'Andriamanitra rehetra. Izy izany mila an Jesosy. Ity an Jesosy. Anao an Jesosy ho fiainana. Ho fiainana. Ho fiainana.
Inano avaliko ani Jehovah. Sangana daholo isika. Inano avaliko ani Jehovah. Satria maro ny zavatra. Satria maro ny zavatra nataony hoaho. Inano avaliko. Inano avaliko ho an'i Jehovah. Satria maro ny zavatra nataony hoaho. Inano avaliko. Inano avaliko Wani Jehovah. Satria maro ny zavatra nataony hoaho. Orai sure fisaurako Satria maro ny zavatra nataony hoaho. Inano avaliko ani Jehovah. Satria maro ny zavatra nataony hoaho. What shall I render? What shall I render To Jehovah. to Jehovah? He has done So very much for me. What shall I render? what shall I render To Jehovah. to Jehovah? He has done so very much for me. He has done so very much for me. Shout
la gloire. Nous te rendrons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons Nous te rendrons la gloire. la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Yanao la Alpha. Yanao la Alpha. Si Omega. Mitera na usahay. Ment kudiray ni nao. Isun luan yang fiana nao. Fitan yang norik. Yanao lay Alpha. Fitan ni fiana nao. Ment kudiray ni nao. Ah, Santa Tra. Mitera na usahay. Ment kudiray ni nao. Mandrakizay zay dia nompo anao. Mandrakizay zay dia miaraka aminao eo anatrano. Tu es majesté. Oh, oh Dieu. Oh, tsy hainy mampijanona azy satria izy mandrakizay dia te hidera azy mandrakizay. Tsy hita hoe aiza no hijanonana. Quelle joie dans sa présence. Alléluia. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Que ta délivrance, ô
Tiafatanana ho an'Andriamanitra. Tiafatanana ho an Jesosy. Tiafatanana ho an Jesosy. Orakoraka ho an Jesosy. Lasa hoe Jesosy ianao no mpanjaka anay. Ianao no Andriamanitra. Ianao no tomponay. Hallelujah. 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 Tikideran tu pamialalan hallelujah yana. Amialalan teya kayana. Amialalan fiubina yana. Amen, amen. Tsy da hoe aiza no hijanona. Za koa tsy tetoeny mahazo toerana fa eto androany. Hifety tsy ho ela isika. Ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainana. Hanao fety tsy ho ela isika. Ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Lazao ny namanao, hanao fety tsy ho ela isika hoe. Hanao fety tsy ho ela isika. Fety io ianao hoe mahay mifaly. Misy olona manko tsy mba faly. Misy zavatra tsara aza mitrangy amin'ny fiainany tsy hitanao mihitsy hoe faly izy. Mety faly ihany fa ny anaty fony ihany fa tsy mivoaka ety ivelany. Fa ianao hanao fety tsy ho ela dia hiaraka aminao hanao fety. Izay ny fanapahan-kevitra raisiko matetika manko rehefa misy fahoriana dia mivorona olona dia mankany daholo dia mifampahery fa amin'ny fifaliana ohatrany tsy dia rara iny olona. Tsy mbola dia nahita olona loatra namaritra omby na tanimbary rehefa nisy fifaliana rehefa nisy maty dia navita namaritra omby ny olona. Aleo mba afamadika le izy. Aleo mba rehefa misy zavatra mahafaly dia manao fetytsika. Amen. Hanao fety tsy ho ela tsika. Mitsangana daholo ianareo mitondratondra nytony kibo eto. Hanao fety tsy ho ela tsika rehefa tonga le zazakely nareo reo. Ny amen nanao tsy manampy tsara. Hanao fety tsy ho ela tsika rehefa mivoaka iny zazakely iny. Fety vonona ve? Fa samy manana ny zavatra mba handrandrasany daholo manko tsika eo. Fa aleo mba manao fety rehefa tonga le izy. Manao fety tsika rehefa tafatsangana le tranonao iny. Manao fety tsika rehefa vita ny fianaran'le zanako iny dia tafapetraka amina asa tsara eo ambony izy. Hanao fety tsy ho ela isika. Tsika io ny namanao dia avoainy ny fonao telo na efatra angambany atao vita daholo. Dia lazao zay hanao fety tsy ho ela isika hoe. Ay nivoaka mihitsy izy rehetra. Misy anabavy zay ry arinary mitaiza zazakely mankanesa ty le nanana olana tamina fahazoana zaza tamin'ny vadiny iny izy. Efa niteraka ihany izy fa tamin'ile mbola tsisy tokantrano. Dia rehefa nanambadiny vadiny amin'izay dia tsy mahazo zaza etsony. Dia tonga tato moa dia iny izy. Mba lazao kely inona le zavatra nisy natongavanao tato iny. Fa anao fety ny olona manko. Eto ianao amin'izay. Eto. Mbola mitodika niany ianao. Nataon'Andriamanitra gnarako zay gn'oromela. Za zagny nanambady agnatin'ny 3 taona dia nikivavaka. Za fa niteraka fa vaky mbotra niky niteraka. Zay amin'izay
mandeha mpanotra zay mbola tsy mahita zanaka. Eo amin'izay tenenindreo amin'izay tenenindreo fa manandeha amin'ny dokotera tseniko zay. Teneniny dokotera taminaka hoe fa anao tena mbarana misy kista teneniny dokotera taminaka. Kista. Misy kista ao eka misy kista teneniny. Za amin'izay mahita fandarana amin'izay miteny amin'izay za. Ny tsabona aloha le kista sa tsy nitsabona ao? Tsy nitsaboko. Fananino? Alohan za tamin'ny dokotera boko za boka tamin'ny dokotera amin'izay ny ty fandarana tamin'ny tele. Miteny amin'izay fandarana ny dady amin'ny tele amin'izay. Andraso aloha. Tsy nieritreritra mihitsy zany ianao andeha hitsabo an'ilay izy. Mbola tsendriky. Fa ianao avy tany amin'ny dokotera dia nahita an'ilay fandarana. Eo fandarana. Ndalarobia iny hita fandarana tamin'ny tele. Zay fandarana amin'izay mikesikasika amin'ny fiainagnanay foana zavatra nyteneny teo. Zaho loko nivavaka amin'ity fiangonana ty nambarako ka tsy mbo ty vaolagna anaka ty teneny. Amin'izay sabotsy amin'izay za nandeha nivavaka tagny amin'ny maison de la culture. Ny antsoanaka amin'izay ny dada. Lagny le tonga nandroany teneny dada mitonga avy aty aloha aty. Tonga tary amin'izay za. Eko nambaran'ny dada marary anao ino teneny. Kibonao teneny taminaka. Neve anao tsy niresaka tamiko. Eka. Omeo tehaka mafy Andriamanitra. Avereno ento lalina zay Jesosy hoe. Za ve efa avy niaona taminao talohan'izay? Mbola tsendriky niaona taminao. Nisy namanao ve niresaka tamiko hoe misy namako marary kibo etiko aty aminao aty? Tsisy. Fa za fa nahita fandarana tamin'ny telefona. Dia ahoana natonga nanilaza taminao hoe haiko ny zavatra marary aminao? Za mijoro efana eo no mijoro aminao. Eko marinao tenenao taminaka. Ino wa? Kibonao ty tenenao taminaka. Eto Jesosy. Tena nahoana? Dada amin'izay niteny amin'izay tonga avy nambarina amin'ny larobia ny tany masazy reny nambarina iry zamandray olona teneny. Tonga taty amin'izay za. Za tonga tena amin'izay tsy teo amin'izay dada fa neny nandrenaka teo. Dada mbo tsy teo. Za amin'izay ny amin'ny dada tonga koa nagnatonga ny dada koa za amin'izay. Nampetrany tanina koa za. Dada amin'izay niteny ambadika an'ity fampetrako tagna aminao ty teneniny sokista hitanao agnatin'ny kibonao fa zazakely. Ay tsy voa indray mandeha ka ny zavatra ohatran'izany ato. Zay nataony indray mandeha dia ataony foana. Voninahitra an'Andriamanitra ty zanako ty. Wow. Wow. Alléluia. Hatramin'izay tsy nisy fety. Fa manomboka izao sina fety amin'izay. Izy ny voninanao fetiny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra. Eny tsara. Sika hiaraka hifety manao fety miaraka amin'ny dada sy neny. Amen. La zao namanao rehefa tonga le zavatra hoe dia mila manao fety miaraka amin'ny papa sy maman. Mety ve sa tsy mety hoe zany? Tsy omena tsiny aloha ianao raha tsy nisy fety tamin'ilay nenao. Fa manomboka izao décret no avoakako eto. Alao toka eto ambony altara tsara. Décret ny avoakako eto mila mifety sika raha vao mitranga le zavatra. Tsy fa manana zavatra mba handrandrasany daholo tsika io. Tsy akory ny antony mahatonga anao manompo ny tompo ato. Fa mba miandry kely an'io ihany ianao na tsy zany azy. Amen na ve? Dia anao fety sika. Tsy ho ela izany. Amin'ny anara Jesosy. Iza ny anaran'ny zanak'eo Ormela? Arandriana tenena Juliano. Juliano. Aiza ny papan'ity zazy ty? Zany dia ny vavaka. Mbola tsy tonga ty izy? Mbola tsy tonga izy? Mbola tsy tonga. Ho avy ety any izy. Ya. Afaka mahazo verina ry amin'ny toeranao ianao. Izay ny zavatra hitranga ato. Anao fety sika ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Tsy hoe misotro rano mangatsika kely misotro rano mangatsika bien glacé ara vao vita tsy zay fa fety. Fety mifanaraka amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Rehefa vita le tranonao iny dia manao fety miaraka tsika. Atsoy zay va ho avy any tranonao any. Manam-potoana zay rehefa zavatra mafaly ohatr' izany. Fa tsy zavatra mahory ihany no ananany fotoana. Amen na ve? Anao fety sika amin'le tokantrano azonao. Anao fety sika rehefa miala ao aminao ny aretinao. Zao nitadideo raha matiny iny aretin'iny nge dia efa orina e. Fa raha mba sitrana tamin'ny aretin'iny aleo mba fifaliana, aleo mba fety amin'izay. Mety sa tsy mety zay?
Anontany io ny namanao. Inona ny zavatra anaovan'ny dada sy ny fety miaraka aminao e? Eo indray ianao avy manontany dia zany jerenao. Avy manontany izy dia inona ny zavatra anaovan'ny dada sy ny fety miaraka aminao? Dia zavy ny olona maly ianao efa tsy mijery azy tsony. Aleo valio zany, inona le anaovan'ny dada sy ny fety miaraka aminao? Manaova programmana fety. Vonina ve nareo? Aleo izy fety tsy ankijanona mihitsy atao amin'ny fanahin'ny voninahitra. Namazo bajaj anankiray fotsiny ianao vao manao fety tsika. Tsy miandry sprinter, tsy miandry crafter, tsy miandry starex, tsy miandry 4x4. Halleluja. Vonina ve? Vonina. Mazo toerana amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 3:12. Genesis 3:12 dia andininy 3:30. Miaraka aloha nareo mamaky dia rehefa avy eo miaraka sikisa 2-3. Ay tsy heny tsara azafady atao mafimafy. Raya 2-3. Miaraka amin'izay tsika ary isa 2-3. Ary Tera nitondra ny Abrahama zanany sy Lota zafiny zanakiarany ary Sarai vonantony vavy vadiny Abrahama zanany. Dia niaraka tamin'ireo ka niala tao oran'ny Kaldiana ankany amin'ny tany Kanana. Niala taiza? Tsy heny tsara niala taiza? Mbola vao amin'ny folo sasany zao tsy tokony mbola reraka be ohatry zany. Niala taiza? Waiza? Dia tonga tao arana izy kanonina tao eo tsika. I Abrahama, Tera nitondra ny Abrahama zanany. Niala tany oran'ny Kaldiana ho any amin'ny tany Kanana. Destination zany miala ao amin'ny oran'ny Kaldiana ho any Kanana. Kanefa rehefa tonga tao arana izy dia tavela teo. Tsy tonga tany Kanana izy. Ny zavatra ho ataontsika androany dia zao hiala eo harana fa mila tonga eo Kanana. Tsy fantatra hoe inona le harana misy anao. Ianao efa niala tany oran'ny Kaldiana, zany hoe tsy nitovy tamin'ny fiainanao taloha intsony ny fiainanao. Sa tsy zany? Sa mbola mitovy ve? Tsy mitovy kosa. Tsy mitovy tamin'ny anao taloha intsony ianao zao rehefa tonga tato amin'i Jesosy ianao. Zany hoe efa niala tany oran'ny Kaldiana ianao. Fa ianao ho any Kanana. Le Kanana resahana eto aloha tsy fiainana mandrakizay. Tsy any a Jerosalema vaovao fa destination eto ambonin'ny tany. Zany hoe fiainana tsara, fiainana mety, lay vision anao, lay fahitana ny anatinao. Kanefa tsy mety tonga any ianao zao fa eo harana ny misy anao. Mila miala eo harana isika androany. Inona le harana miazonanao foana? Kosa ve? Inona le harana miazonanao foana? Korontana anaty tokantrano ve? Inona le harana miazonanao foana? Grossesse arrêtée ve? Mila miala amin'io harana io sika androany amin'ny alalana ady ara-panahy na combat spirituel. Tononinao zany le harana. Zany hoe le zavatra mahazo anao. Dia teneninao androany fa miala eo ianao ary izy miala eo aminao fa ianao ho any Kanana. Ambara-pahatsapana hoe misy fatoka miala eo aminao. Ty vavaka ataontsika androany ity dia vavaka mahery setra be.
mahery vaika be vavaky ny olona leo situation vavaky ny olona tsy manaiky tsony hijanona eo harana tsy manaiky ho antotra eo harana ho faty eo harana zay reo tsara fa itera nanana 5 amin'ny 9 ary 5 ary 5 taona ny andro niainany tera dia maty tahoarana izy 4 taona ny andro niainany lavo zany a amin'io andro betsaka ny men'Andriamanitra azy io tsy natongavany tany Kanana mihitsy fa maty tao izy za tsy manaiky ho faty amin'izao situationko zao raha avy ny taona manaraka io dia misonitra ny taonanao kanefa raha mbola ohatran'le situationnao tamin'ny taona lasa ny situationnao dia fa karazana faminaniny zany fa mononao harana ianao dikan'izany milaza aloha zao alohan'ny faran'ny taona tokony hisy zavatra miova be ary androany a tokony hisy zavatra miova be zay misy fietsehana fanahy ratsy reny aleo mba olo-kafa indray no hetsika fanahy ratsy amin'ny taona manaraka tsy hainao tsony te ilaza hoe alohan'ny faran'ny taona mila madio tanteraka afaka tanteraka tsy mihetsika fanahy ratsy tsony sady miala ilay zavatra nentin'le fanahy ratsy eny e misy sasany mety fisetsena fanahy ratsy fa misy tranga tsy mahafinaritra eo amin'ny fiainany tsisy manifestation na fanahy kanefa ao anatina ka tena ratsy androany fotoana tsy anekenao androany fotoana tsy anekenao aza miandro vavaka avy ety amiko fa ianao ny miady androany aseho io mihitsy fa leo an'io harana io ianao leo an'io situation io ianao misy situation tena mahaleo anahy amin'ny fiainako ary androany koa dia hiala eo harana samy manana an'le harana isika tsy mifampihainy vavaka androany zany tsy mamerina ny vavaka avy eny ambavany hafa ianao satria misy taona rehefa mivavaka dia raha odina akondro ny resanina manao dia tafiteny odina akondro koa ianao fa tsy miteny zay zavatra enao avy eny ambavany hafa fa ny kany hafa tsy kanao vonina hiala eo harana ave ianao tsangana raha vao miala eo harana ianao mandrosoany Kanana ianao zay fantaro aloha zany hoe inona ny zavatra tsy ekenao tsony androany ary voanao hialanao manatona tinge madame pasteur matoky te madame pasteur Stéphane mikareta nareo izy amiraha vavy reto a dia zanako vavy tany amin'ny faritra tsy moa tsy nanana tany irahana tany dia nareo nanana harana tsy zay mitovy ny ka anazo anareo madame pasteur Stéphane ny zazakely tao anaty kibo dia tsy fantatro hoe firy volana izy iny dia tantarao kely azafady lenenao arasinareo foana le micro bevoka teo amin'ny enim-bolana hiditra amin'ny fafito volana zany a dia tonga teo amin'ny enim-bolana miampy 7 andro dia afaka le zaza fanakaikany vaza koa dia mampimebe ohatrany eo manao valaizy tsara rehefa tonga eto dia avy eo indray tamin'ny faharoa enim-bolana dia andray 7 volana enim-bolana andray 7 volana dia naninona dia afaka le zaza ahoana ny fomba nafahany misy nofo sa ny brositrano sa teny andalana sa
ohatra ny hoe narary ohatra ny hoe misy ozatra marary zany amin'ny ambadika ny foatra eto amin'ity ankavanako ity dia tamin'izay aho zany niantso aneny hoe marary aneny kiboko fa vaovao dia nivavanineny aho dia nitsahatra le marary tamin'izay fotoana zay dia avy eo amin'izay mbola nitoy indray izy tamin'ny fotoana apitsony iny dia marary daholo dia nandeha tany amin'ny hôpitaly dia nomeny dokotera tsindrona dia avy eo latsinainy le izy dia lasa. Hainao nareo tsara misy anatina zavatra ohatran'izay manko tsika mandray lesona. Mbola nandray 7 volana. Ianao mbola tsy niteraka. Efa nanana zanak'iray ianao tsy zay. Mbola nandray 7 volana. Dia nisy zavatra narary. Rehefa nivavahana dia nitsahatra lay marary. Fa le herina tonga lay zavatra fafa anaty kibonao mbola tao. Tsy mila variana mihitsy sika. Fotoana misy zavatra tsy heninao tsony fa aza mijanona amin'izany fa misy zavatra mila hongotana hatramin'ny fakana. Dia nandeha tany amin'ny hôpitaly lasa ihany le izy zay vavaka natao zany tsy nampijanona tsy nafaka le izy fanafody natao tsy nafaka le izy dika zany misy responsabilité anao anatin'izay dokotera efa nanao ny vehivavin'Andriamanitra koa efa nanao dia misy responsabilité anareo mivady ao anatin'le izy misy zavatra tokony nataonareo misy vavaka tokony nataonareo misy action tokony nataonareo dia nisy ndray fanondroany tantarao ndray le fanondroany nisy ndray fanondroany enim-bolana ny ampy 2 semaines dia lasa ndray misy zavatra mitovy ao zao inona le zavatra mitovy enina andray zany hoe misy limitation amina 6e mois zany hoe tsy avela hiakatra amina fa 7 volana le kibo zay le fanondroany zay enina ndray 7 dia nanahoana ndray ohatra ny hoe voan'ny tazo dia nefa le izy ivavahana dia mijanona kely koa vavahana dia mijanona dia niantso any dada za tamin'izay dia nivavahany dada dia nandoha be zay aho tamin'izay dia nitsahatra le izy dia manahoana ianao zay izy dada hoe nandoha za dia tsy maninona ay dia arivariva amin'izay niverina indray le izy dia zay sy pasteur moa zany mandritra maraina lahady ariva folo latsinainy koa tamin'izay lahady ariva zay tena tsy natory fa mivavaka foana jusqu'à zavizaka pasteur manao délivrance ohatra ny hoe mijanona eo amin'ny 10 minutes le izy dia mihetsika indray zany izy mihetsika io efa misy efa ivoaka iny natin'izay vizaka iny dada dia nanofo za nanofo ianao ino nanofonao nanofy misy pune zay jambany mantsy tsy mahita misy ny masony nanofy alina iny mitsofoka izy ao an-tranonay mitsofoka dia makany amin'ny madamako dia tonga dia niteriko malaiky madamaka andao tsika hivavaka anao délivrance fa zao ny zavatra hitako satria zany dia hivoaka hony amin'ny alina dia mataza anazy aho hitsofoka ao an-tranonay izy zay ambony fandrina dia nanahoana dia latsinainy maraina amin'izay nandeha tany amin'ny hôpitaly dia lasa ndray koa le izy fa io zavatra io fotoana na lasan'io zaza io zany efa napahintany tompo anandry koa tamin'ny fotoana zany antso any dada hoe zaho aby dada be voka kambana dia ny anankiray hoe afaka fa tamin'ny fotoanan'izy le afaka tamin'ny anatin'ny nofy tsy nisy ny assisté za tamin'ny fotoanany accouchement dia izay mihitsy koa ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana io za tsy nanena fa tonga dia nivoaka fotsiny le zaza dia tsy nisy olona mihitsy ny teo taizany rasazy tany ambadika tany daholo hoe tsy haiko fa ianao reriny tao za reriny teo ambony fandrina ianao reriny tao dia ianao efa nanofo talohan'io fa hiteraka ianao dia tsisy olona mihitsy teo dia nitranga mihitsy le nofy zay mihitsy nitranga aiza zany misy ianao aiza inona ny atao androany miala ioarana dia fantatrao zany zavatra hotononareo mivady androany
nareo vady miara mitolona am'izay zavatra zay. Ya, mila miala ao harana. De enao koa tratratratra zavatra ohatr'izay. Bevoka matetika tratra ohatran'izay fa ny anandray eo amin'ny 1 mois ka 2 mois. 1 mois ka 2 mois ohatran'io foana dia ny faharoa ny indroa amin'izay zany napiditra hôpitaly ana amin'izay. Ohatrany ahoana indray ny fisehoany ianao? Za zany misy fotoana za manofy za hoe mandeha fotoana dia raha pitron' iny tonga dia efa mandeha iny. Dia misy fotoana indray za manofy lavo dia raha pitron' iny tonga dia mandeha iny. Dia ohatran'izay misy nofo foana alohalohany. Dia miala amin'iny indray dia manofy mahita zazakely, zaza menamena voateraka reny maty maro be. Dia marain'iny dia mandeha koa. Fa tamin'le izy zany aloha nampiterahany devoly ianao tany amin'ny tontolo ara-panahy. Le zanakao zany reny. Fa tamin'le voalohany nidirako hôpitaly indray tena reko mihitsy hoe reraka zany za, tena reraka. Dia rehefa reraka za dia tsy nahavavaka. Dia ny harivan'iny amin'izay za nahita lehilahy avy ranjanana. Tena avy ranjanana izy dia iny miakatra tsy hitako fa iny midina hitako. Dia ozy izy teneniny hoe ianao ozy izy teneniny zany tsy mahazo miteraka intsony fa mitranjanaka anao ozy izy efa simba. Dia ny ampitson'iny niditra hôpitaly ahakony. Dia tamin'izany niditra hôpitaly fanindroa indray za mo mifanalavitra zay sy raha miseko tamin'izay dia tsy afaka nanao délivrance ny ka raha miseko satria za taty Farafangana raha miseko tany Avangaindrano. Dia tena matetika zany za manofy teraka zaza kambana amin'ny rahavavy. Manofy teraka zaza kambana amin'ny rahavavy dia tamin'izay moa mbola tsy nafantatra hoe le nofy misy fiantraikany le nofy, mbola tsy nafantatra an'izay. Dia mivavaka foana za dia faly mihitsy hoe azo kambana zany ho aza Jesosy. Dia rehefa tonga tany Avangaindrano ohatrany hoe tonga androany dia ny ampitsony indray dia niditra hôpitaly indray koa. Aoarana. Mila miala eo arana. Mila miala amin'izany. Tsy fantatra hoe inona zavatra mahazo anao sy mpiverimberina aminao foana fa mila miala eo ianao androany. Dia izao ny atao raha vao misy nofy ohatran'izany dia mediava. Ny anabavy Farida zao nanonofy ianao miteraka fa tsy misy manatrika anao eo, tsisy manotrona anao eo. Dia inona ny vavaka tokony atao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fotoana aterahako tsy mitranga zany zavatra zany fa misy olona eo tsy azony devoly sakanana tsy tonga eo ny olona, tsisy problème azony apetraka eo ka tonga ny olona tsy ho eo. Amin'ny anaran'i Jesosy miady rehefa zavatra ohatran'izay, miady. Tanareo fa Andriamanitra zany avelany ho fantatra foana alohan'ny hatongavan'le zavatra fa ianao ny variana dia tsy mahafantatra ny tokony atao. Tanareo misy zavatra tsy Jesosy no andrasana nafaka fa ianao no miady mba ho afaka. Fa izy mampafantatra ny zaranao no miady. Ao dia hitanareo anisan'ny nampandefasana an'izy amin'izy reto aty samaravavy reto aty dia mba hiteraka soamantsara. Satria efa mbe dehibe le izy nitranga tamin'ireo dia tsy saresin'ireo dia izy mandeha anaty mihitsy nareo, mahazo zazakely nareo zay vao mandeha miasa indray. Atao amen moa zany re olona zazakely ve dia tsy asiana amen sa tsy zany satria efa impiry ty zay tongava aty dia aty karakaraina tsara, aty vavahana sady ampianarina dia manana résultat tsara nareo dia mandeha amin'izay rehefa avy ao. Dia nizaniza tratran'izay dia nareo indray mpanafaka an'ilay olona any. Ao ve? Ya. Tsy fantatra hoe inona ny arana misy ianao zao fa hiala tao ianao zao. Hiala tao ianao zao. Misy zavatra tsy vita indray mandeha fa mila mitohy ny ady. Zareo tsara efa samy nivavahana daholo nareo nefa mbola nitranga zany zavatra zany. Dia aza miantehitra amin'ilay vavaka atao aminareo
Fenareo mihitsy ny mila leo an'io situation io. Androany zany mila vavaky ny olona tsy vonona tsony hijanona eo amin'ny toerana misy azy. Vavaky ny olona tsy matombotsiraka, tsy tafapetraka. Vavaky ny olona ohatry ny teraka. Ny olona rehefa hiteraka tsy majanona amin'ny toerana resatsy zany. Tsisy olona miteraka zany dia mijoro mahitsy ohatry zao. Tonga any amin'ny dokotera any dia io ny ataony ianrasa azy. Fa tsy mapetraka. Sa tsy zay? Satria misy zavatra te hivoaka ao anaty kibony ao. Zany ny zavatra ataontsika eto androany. Tsy mangataka amin'Andriamanitra. Hoe tompo afao amin'ity zavatra ty ah. Fa mila mandrava ny hery zay mitazona anao amin'io situation io, amin'io cas io, amin'ny anaran'i Jesosy. Vonona amin'izany ve isika? Vonona amin'izany ve isika? Mazoto toerana vetivety aloha ndana daholo mipetraka nareo. Application avy hatrany satria Andriamanitra mampianatra zavatra. Misy aminareo reo zao misy zavatra mpiverimberina eo amin'ny fiainanao. Dia misy aminareo reo fa nanofo mihitsy tamin'ny farany teo fa hitranga indray ilay zavatra. Tsy fantatra inona ilay izy. Ndotsika hianatra faminanina. Na zavatsara izy teo iny fa tsy tonga dia afaka ilay zazy. Fa nisy inona aloha? Nisy nofy. Ny anao tsy voatery ho zazakely, mety ho zazakely, tsy fantatra hoe mety asa, mety ho tokantrano, mety tsy fantatra hoe inona. Fa alohan'ilay zavatra mitranga dia misy inona? Nofy. Mila olona eo amin'ny telo eo. Raha nofy azo tantaraina. Zavatra mampananao, sy mampamailo anao. Satria misy fotoana, tsy hoe misy fotoana, fa tao anatin'ny zareo ilay nitantara teo iny dia misy aminareo reo niverina ao aminao ilay nofy. Misy aminareo reo zany zao io. Tamin'izy nitantara teo mihitsy dia tonga saina tampoka ianao. Ay ve ilay nofiko io zany, raha misy olona eo ray na roa, ray roa telo no ilaiko. Fa zay olona telo zay no teboka hiaingatsika amin'ilay vavaka fanafahana. Ianao? Ya. Totika ary azafady. Totika, ay, ya. Aha. Iza angany anaranao? Ny anarako Kemba Angeline. Aha. Avy any Farafangana. Mipapako zany nanao famonjena fanompo be ho an'ny razana hatramin'izay. Sambanao tonga ato androany? Tsy sambako zao ka, fa misy olana zany ara-panahy za vao aingana. Dia aleo aloha ianao eriva tsy amin'ilay zavatra tadiaviko ty zavatra ty. Mazoto toerana aloha ianao. Tsy anatiny mihitsy va? Ya. 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 Aha. Diary ny anarako avy any Ambatondrazaka fa mipetraka eto. Vao tonga vao androany ato ianao zao. Ianao niantso anaty amin'ny telefôna? Sa tsy niantso anaty amin'ny telefôna? Ay. Misy ohatran'izay ny resaka tamin'ny telefôna. Matsiaro le resahan'ny madama teo iny. Fiakaro ambonimbony. Dia za koa misy olana amin'ny resaka fitadiavana zazakely. Moi, entre 2 mois eo dia lasa, 3 mois et demi dia lasa. Impiry zay? Efa 3 fois. 3 fois. Dia eo zany aho vao matsiaro hoe isakan'iza vao mitsaika dia misy olona nofisiko foana hamonoana foana. Misy ohatrany hoe ohatrany hoe avy izy andeha hanan-kendana dia indraindray za forcé ny hihinana hena manta. Ohatr'izay foana tsaroko foana io olona io chaque fois za mitsaika. Olona ray ihany izy io? Olona ray ihany. Ya. Pitsopitseo aminahy io olona io. Mazava be amiko. Dia izay ilay zava-misy dia namako moa zany nitaonana hoe andao tsika nandeha ho any amin'ny fiangonana tamin'ny Masajarifa. Any teneny misy vahaolana fa zaho izy nijery tele omaly. Dia tsika sindry teneny andao ho any. Dia
za zany natao ohatra mivadika za hoe sao dia be dia makany am'le fiangonana le metsiketsika be le metsiketsika dia nihera taminazy za dia nanaiky ihany izy dia zay aza miala tsony ianao aza miala eo tsony ya mazava tsara amiko mihitsy le zavatra tanareo zany inona moa ny antony amelan'Andriamanitra le nofy mba ahafahanao hiady Jehova tompo tsy manao na inona raha tsy efa milaza mialoha ampaminany mpanompony zany hoe asehony aminao aloha le zavatra dia raha ianao zany tsy mahafantatra moa dia mandehandeha ho azy eny dia voy eny Baiboly dia milaza hoe velary mipona ny fandrika rehefa hitany vorona zany hoe raha vao hitanao zany le izy dia tokony hiady amin'izay ianao andresy an'le izy ya mankanesa etsy amin'ny altara va hivavaka ho anao hariva avy eo ya lazao ny namanao hifety sika tsy ho ela ve za zany anarako Paulette Paulette avia ty aloha ianao omena anaram-baovao ianao Gideon iza tsara hoe lehilahy mahery zany anravandreo zavatra tsy ravandreo ray aman-dreny sy ny razam-behatra amin'izay manomboka aminao hatrany amin'ny taranaka midina dia ho hafa mihitsy ny fiainanareo tonga soa Gideon amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta raisy miositra amin'izany anarany zany sy ny fahasoavana amin'izany anarany zany amen mahazo toerana za zany tamin'isaka zaho zany faembe dehibe zany fahafajaza foana dia isako fa zany rehefa za zany mipetsarany kibo voalohany za mipetsarany kibo zany tonga dia manohy filao velona reny zany za bavata be dia neny vadiko zany mainty be dia nenaka zany tsara be le filao dia le rano angalana an'le filao zany rano madio be mangatsakatsaka be fa izy tsy raha fa zista zany ambany tongotra anay le rano dia samborona ohatran'izao fana dia samy manana raikiraiky zay isaky ny anao hipetrahana kibo isaka petsarany kibo zany za i tena repero fa rano be dia rano madio mangatsakatsaka dia nenazy ratsy be dia nenaka zany tsara be dia ahoana hoany ianao mainty be dia nenaka ty tsara be dia ao izy izy fa ty ozy izy filao azoko dia nefa nenaka velona be dia nenazy tsy velona dia faran'izay nandesinay ohatran'ny hoe tanety dia après quelques mois iny fa mandeha mois iny tonga dia fantatra ko hoe za zany mitoejaza dia za olona asako mivarotra nefa za tsy manao zavatra mazevatra na ohatran'izany jereko za eo amin'ny fipetsara isaka matinaly foana zany andanan'le lionaka dia tonga dia eo tampotampoka eo tonga dia ohatra misy zavatra manekitra be kiboko ohatrany après mois niny nanofisako an'iny tonga dia misy zavatra manekitra be kiboko tonga dia mandeha liko amarany teneniko zany ty zany hoa le dikan'le nofy iny hoe raika hoa teneniko maty dia raika velona dia ty hoa kay zany le dikan'le nofy iny kay hoa liko mandeha dia voatselatsela teo koa za nanofy koa za raika foana koa dia misambotra filao zao dia filao azoko raika ratsy be maso be reny amin'ny karabato resaka vatovato reny zany dia raika indray velona fa le raika bavata sady be maso dia raika velona tsara be dia miaraka alaiko le filao reo dia samboriko amin'ny tany ohatran'izao tsampy une semaine an'iny nandeha indray lio dia teo amin'izay za zany tena hoe ahoana hoa ty dikan'ity filao ty foana nofiko zany misy raika zany dia ty le raika farany teo zany samby velona reo fa raika ratsy be raika tsara be dia nefa nandeha foana le liko dia ohatran'izany koa za mandeha ohatrany andeha isafo dia natao le toerana isafoko zany tonga dia fa azoko repera hoe za misafo amin'ny plasy ohatran'izao ary madama ohatran'izao isafoko ary le olona sako fa zay isafoko mandeha amin'ny dokotera za mandeha amin'ny renjaza fa mangala mazoro tonga dia mahafantatra anaka hoe tonga dia hitako le olona ohatran'izao dia olona ohatran'izao dia nefa tonga dia vao za hita le olona tonga dia fantatra an'le olona za dia boko le olona iny andalanao izy mandeha manao eko dia le eko fandanako zany dia fa mamety tsindrimandry anak'Andriamanitra hoe anara andeha enao eko soazira rozy izy no hitanao ao dia zay foana zany zavatra miseho aminaka voalohany zany za sifra ohatra za mangalaka laharana zay milahatra eo
za numéro 9 ary mandeha amin'ny docteur za boko ny safo tamin'ny aina vao dia mandeha docteur zany 9 larako izay milahatra eo angalana dia avy mihodina ambadika any andeha safo mbola 9 foana koa dia ahoana ho ty teneniko zay dina zay mivady aragaga ina dikan'ity chiffre ty teneniko 9 dia ina dikan'ity eo kay zany sy manambara zavatra hoe efa tsy ao tsony le zaza zany zananao eko fara trondro flow samy hafa moa trondro sy flow ray foana kizy miteny trondro dia trondro sy flow ya flow misy mahafantatra flow manko mijery antsika ato ya ozy ny sasany amin'ny over flow sasany miteny hoe very flow mihitsy very nisy trondro very tany inona zavatra hitany teo trondro dia inona ihany koa ny zavatra hita teo koa chiffre 9 ya mankanisa etsy amin'ny altara ray mila ray koa vavaka hoan'ireo olona telo reo tsika rehefa avy ao dia samy mahazo fanafahana daholo tsika misy tanareo misy zavatra miamazava zany eto viany farafangana iry moa ya avy manakara za zany nanofy mampinono dia za avy nanofy mampinono iny tafarany iny zany janona fadimbolako dia za nijanona nisy 2 mois dia za rehefa avy eo amin'izay nandeha tamin'ny docteur nanao test négatif le izy andraso nanofy nampinono ianao dia nijanona ny fadimbolanao taorinany 2 volana nefa manao test négatif ianao nefa sa tsy tsapanao zany za aloha tsy natsapa be voka fa za manofy fotsiny hoe mampinono za dia tafaran'le nofy iny zaho nijanona le fadimbolanao dia za nandeha tamin'ny docteur amin'izay hoe nao test zaho ateniko tamin'ny docteur nijanona fadimbolako aho fa za mila proof hoe misy kibo sa tsisy dia natao le test dia négatif le izy dia nanahoana taorinan'izay mbola hatramin'izao mbola tsy miverina hatramin'izao mbola tsy miverina ny fadimbola efa 4 volana zay hiditra 3 mois amin'izao 3 volana novambra za koa zany tia nanao proof satria za manao fifadian-kanina dia hoe mila proof zany za amile izy satria anatin'le fifadian-kanina moka fa hoe misy kibo sa sisy karakara sy asandrato eny tananao raha eo amin'ny anaran'i jesosy asehoana iny zava-miafina ao ambadika zany natonga azy a nampinono izany nampinonony ary avia izy zany fampinonony zany fa naninona nijanona ny fomba ambehivaviny hatramin'izao efa ho 3 volana kanefa nanao test de grossesse izy fa tsy be voka sy hoe miariary eto zany amin'izao fotoana zao salamo 2:20 dia milaza Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany zany hoe ny Andriamanitsika zany dia mitsara ny Andriamanikafo eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra zavatra fantatra dia zao Satana no nampinono azy tany amin'ny tontolo ara-panahy dia izy amin'izao zany ataon'ny Satana bevoka any amin'ny tontolo ara-panahy ary le nofy tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny Satana saingina velan'Andriamanitra ho hitany amin'izao fotoana zao tratrariko amin'izay ary io devoly eo sika rehetra hiteny hoe tratra io zao tratra io zao tratra io zao mbola misy efatra tratra io zao tratra io zao tratra io zao farany tratra io zao
fa izy ianao le nampinono azy. Fa zaza viaiza le nomenareo ninono teo aminy. Satria tratrinareo zao. Valio zany atao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa iza ianareo nampitsanina ny fadimbolany. Iza ianareo. Iza ianareo. Fa iza ianareo. Mangataka ny maman azafady ametraka tanana eo amin'onony ao. Tatiny point de contact. Tsy maintsy afaka daholo androany. Petra eo amin'onony eo ny tanana. Misy zavatra mitranga eto. Ametraka fotsiny. Zay. Se manifeste amizay nareo zao. Savelana iteraka amin'ny vadiny tsony io. Nareo zao. Faona. Davatana nareo. Averene tratra izy zao. Iza aloha zany miteny zany. Fa iza moa ianao io izy. Ha? Sipa amin'ny vadiny. Zay misy kibo dia tenen'ny vadiny tsorona kibony. Dia ny vadiny tsy avelana iterahany tsony. Iza ny misy kibo? Iza misy kibo? Ha? 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 Ay, ianao le sipany zany misy kibo dia sendra vadiny sorona. Ha? Misy kibo zay dia tenen'ny soro fa za manambady. Za sy teteraka aminao teneniny. Dia ino tonga anazy sy nampiterahana itsony ny vadiny. Inona ny zavatra nataonareo? Ha? Inona ny zavatra nampiasainareo inona? Aingana. Somary tazo mafimafy eo amin'ony. Ha? Inona? Jerena tsara fa izy le point de contact amizao. Amin'ony ao. Inona ny zavatra nataonareo? Rehefa vadiny miaraka aminy. Ha? Inona ny zavatra nampiasainareo? Ha? Avy amin'ny vadiny. Vadiny nasianareo zavatra? Inona le zavatra? Ha? Ha? Inona va? Valio. Inareo zany tsy mampandeha ny fadimbolany amizao. Ha? Inareo mafy be. Zay ndraiky tsy mafy. Ha? Fa maninonareo mbola mijanonao? Tantinareo vehivavy Fifadian-kanina io petrahanareo? Sy tantinay. Ary zany misy natonga anazy tamin'ny vadiny nataonay. Fa vehivavy tsy azonay mihitsy. Fa ela nanaovanay azy fa tsy azonay. Vadiny nasianareo dia dia vadiny nasinay. Tamin'ny alalan'ny vadiny nipetrahanareo ato? Aizonareo ato mipetraka? Atony kibony ao. Maninona atonareo? Ha? Inona ny aretina napetrakareo ato zao? Ha? Jerenareo tsara. Izy zao tsy mahafantatra mihitsy hoe misy an'io. Sa tsy zany? Nanao test de grossesse a? Hitanareo, izy nge raha fantana hoe resaka olana ara-panahy dia nanantona natao ambony. Fa izy tsy mahafantatra an'izany. Hitanao dia volo manao zay avarinanao. Nefa raha tonga tao, ao anera lasiana bava, na dia tsisy laboratoire hitanareo maso ao tompoko. Misy zaka manjary ambony ao. Na tsy mahita boîte pharmacie nareo ao, na tsy mahita gant, tsy mahita seringue, fa misy zavatra manjary ambony ao. Mba mekara ihany ambony ao ianareo. Dia tantarao ny zava-misy. Fa nany aferany miaraka amin'ny sipany any tretena eto. Sarako.
amin'ny vadiny ianao. Androany ianareo dia misaraka, miady, mifamaly, mifandroaka. Dia mioka amin'izay mandoa dia mialo anaty kibo. Mioka amin'izay mandoa mialo anaty kibo. Mioka mandoa mivoaka ao anaty kibony. Mioka mandoa mivoaka avy ao anaty kibo. Mioka mandoa mivoaka avy ao anaty kibo. Misaraka nareo. Mazava aminao zany. Misaraka nareo. Misaraka nareo. Misaraka nareo. Tsangana izy. Misaraka nareo. Misaraka nareo. Ary ny vadiny ho atao batisa mibatisa manaraka. Tsangana amin'izay. Aoko sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao nga misy zavatra marary anaty kibonao. Nanomboka ovena. Fa ela kely. Dia inona ny fietreretanao an'io zavatra io? Tena mamparary anazy moa le anatin'le fotoana, tena le foly vavaka. Le vavaka isaky ny amin'ny 20 alina dia vavaka alohan'ny atory. Dia izay mpanao délivrance koa moa manao fotoana isaky ny amin'ny mizara lera, misy amin'ny 1 misy amin'ny 10. Chaîne de prière. Dia fampandefa foana famoa dia rehefa tonga fotoana karaha ny fazako karaha ny tena misy zavatra ohatra ny amin'ny fotoana ivavahanao izy ny marary. Fa tsy isan'andro izy ny marary. Tsy hoe ninao tsony zany. Amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'ny ninao tsy marary. Inona ny zavatra tianao ataon'Andriamanitra amin'izao? Zavatra tiako ataon'Andriamanitra aloha voalohany vadiko iova foana dia hanompo an'Andriamanitra. Ary amin'ity fiangonana ty mihitsy izy ny tiako hanompo an'Andriamanitra. Dia teraka ihany koa zaho satria zanako fa lehibe. Firy taona ny zanakanao? 9 taona farany dia 12 taona voalohany. Inona zany ny tianao? Andeha fadimbolana sa ho bevoka amin'le ahoana moa zany? Firy volana izy tsy nandeha teo eny? Inona ny tianao? Tsy andeha tsony le izy jusqu'à inao teraka sa andeha aloha dia ho bevoka amin'izay anao rehefa avy eo? Inona ny tianao ataoko aminao? Inona ny tianao ataoko aminao? Aleluia izy andeha. Aleluia izy andeha. Ya, ho an'ny tanina manko. Satria izay mihitsy le avy any anato. Pitsopitsio. Zay zany ny vavaka tao. Zay ny vavaka tao. Amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Satria misy fifandraisany amin'ny heran'ny Satana zany zavatra ny anaty kibonao zany. Noho izany ambarako amin'izao fotoana izao fahorinan'izao vavaka izao dia miverina mandeha fadimbolana ianao. Tranga zany. Miakara ambony rehefa mitranga le izy. Mazo. Wow, vehivavy mahery, tiavan-tanana ho an'i Jesosy. Misaraka reo. Hita daholo zavatra any ambadika any eo. Hita daholo.
Chiffre 9. Chiffre 9. Assistez. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny ao ambadika ilay chiffre 9? Eto amin'ny altare eto tsy miafon'izao. Ameo taratasy azy stylo. Taratasy de stylo. Mbola ao tsara ve anao zao? Antanino namanao so efa te ody ianao e. Chiffre 9. Ao kamera. Inona hitanareo? Nefte? Ay may sary ihany ha. Jereo tsara io. Inna? In? Lasa inna? Ah, mazava. Azonareo le chiffre 9. Le chiffre 9 manko. Faterahany vehivavy. Dia atao afaka foana zany le zaza atao tsy tonga sivy. Fiavan-tanana ho an'Andriamanitra. Ha? 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 Ahoana tsara iflo io? Ha? Ay. Lac sacré le teneniny teo ha? De flow. Dikan'izany tamin'ny alalana trondro. Namsavinanao. Ah. Natao anaty trondro any ianaranao. Ndana maka kapila de briquet. Vlia. Vlia men kapila. Ja. Fadina? Fadrano ianao. Fa iny io trondro. 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 Tenendo iny io trondro. Funuki io trondro zao. Turana nanaran Jesus. Mayu trondro zao. Mayu trondro zao. Vita. Vita. Mayu trondro. Mayu trondro zao. Mayu trondro. Takan malevna niu. Levna yu trondro. Levna yu trondro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ian'i Nazareta. Mialatsiny lalahy Gideon, fa ho lemana ihany ty volo vita tsara ty ha. Tsy maninona? Utako ny fady le fady rano manko.
teo iny. Zao ny atao hoe acte prophétique. Ay mbola tiony. Iny soratra eo. Iny eo. Sokafo maso. Sokafo maso. Jereo ty soratra ty. Jereo ty soratra ty. Eo amin'ny kibony eo ty soratra ty. Tonga 7 volana ny zaza anaty kibo. Maty am'izay filao. Lay filao any amin'ny fariany, any amin'ny lac zay namelezana anao maty. Ambarako eto ambony ty altare ty fa afaka ianao. Ty apetrao amin'ny altare any ambony any, ty any dinidilo ilo ambony ao. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misy zazakely veo. Te trotro zazakely azany. Zazamena hono. Tsy ohatrany golagola reny fa le zambola kely. Le zambola kely. Zazakely, zazakely. Ayo zaza mure ulle. Ndri mitrotro zazakely ohatrany tio a. Sy hoela. Mitrotro zazakely ohatran'izao izy mivady reo. Zay zavatra mifanohatra amin'izany dia miala sy mivoaka ao anatinao zao. Mandoa. Ohatrany zaly mitrotro zaza io dia andiha eto reo mitrotro zazakely. Izy le avy mifana iny mihitsy. Izy le avy mifana iny mihitsy. Rahalahy Gideon, mametra zavatra eto amin'ny altare ino. Tsy maninona na chiffre ino na chiffre ino. Mametra zavatra avy eto eo amin'ny altare eo fotsiny zao. Zavatra avy any anaty posinao poketranao eo amin'ny altare eo zao. Zao ny atao acte prophétique. Apetrao eo amin'ny altare eo. Zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fezoko eto amin'ity altare ity fa afaka izy. Miteraka izy. Tsisy dia vola mijanona ntsony eo na ny kely azy. Na avy any amin'ny petite plage, na zany lakilaky zany, na avy aiza na avy aiza, na avy amina havany, na avy amina namany, na fiarahamonina, na avy amina volamena, na avy amina volafotsy. Tahaka ny trotrokany ty zazy ty dia mitrotro zazy io. Miakatra foana ny kibony, miakatra. Tsy menjera io. Tsy menjera io, tsy lavo zany izy any amin'ny dosiny any. Tsisy famosavina tafiditra ao vavahadiny. Teraka soamantsara izy. Somary mandingana kely anao dia miteny hoe miala eto harana azy ao. Tonga ho kanana koa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mitrotro zazakely aho. Zanako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana? Micro mora lava ina ary ty. Ahoana? Ha? Tsy te jery. Tsy te jery iny. Tsy te jery iny. Tsika rehetra hitsangana dia hivavaka tsika hoe miala eo harana izy a, trotro zazakely izy. Samy mivavaka daholo. Mafy. Miala eo harana izy, trotro zazakely. Miala eo harana izy.
Mantua mizay voaka. Amin'ny anarany eno nareo sa tsy maintsy olona ny nanao an'io dia tsika koa olona ary devoly ny tao ambadiky le olona fa ny ao ambadiky tsika Andriamanitra iza ny mahery. Vavaka dia nareo zany manao amen fotsiny ataonareo raha io mivavaka eto Jesosy Pasteur Isidore Andrianirina mpiandro io ndi ato an-tranon'Andriamanitra. Vavaka ny anabavy Paulette azao na iza namely azy za Pasteur Isidore sy reto fiangonana reto manafaka azy. Devoly ny tao ambadiky le olona namotika azy fa ianao Jesosy ny ao ambadika manafaka azy. Aseho atao anatrehany fiangonana fa mahery noho ny devoly ianao. Aseho atao anatrehany fiangonana fa tsisy dikany io fanahy maloto. Aoka ho afaka izy amin'izao fotoana izao. Efa maty ny filao, efa maty ny trondro, efa notainay ny ody. Na mankaiza izy dia misy fiarovanaN'Andriamanitra. Lay chiffre 9 dia manambara fa ho tonga 6 volana ny zaza. Venana tongavanareo tato voalohany 21 septembre 9e mois, verrez 9e mois. 9e mois. Oh. Tat. Azonao fa prophétique fa azazonareo. Tirinatonareo tamin'ny volana fahasivy. Raiso ilay zazakely amin'izay. Gagatra amin'ity zaza ity. Awa. Efa nomeko le zaza. Le firy 21 septembre. Ny 21 chiffre prophétique. Raika amin'ny roapolo andro ny nanoeran'ny devoly ny vavaka Daniel fa après 21 jours tonga ny anjely. Alléluia. Inareo dia olona prophétika mihitsy. Andriamanitra no nitondra anareo tato. Mba ho afahana. Le chiffre 21 chiffre na fanafahana, chiffre de délivrance. Meu taratasy azavady 21 septembre. Zara voalohany voniny atam'izay le 8 septembre. 8 septembre tena zaraka voalohany voniny. Chora, je devo voar no micro, Liana. Ja, tô vlav, traz le micro manara kama mtu amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Manisa telo satria ny 21 2 plus 1 mbola manome 3. Le chiffre 9 3 plus 9 mbola manome 12. Zany hoe tsisy hevitra fa sitrakan'Andriamanitra ny anafahana anareo. Manisa 12 dia isika hiteny hoe afaka izy. Ray naso roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo raika ambin'ny folo roa ambin'ny folo afaka. Tsofina raha niteraka soamantsara amin'ny fotoana. Nenenady mbola ho lalovanao fa Mandresy foana ianao. Tsy mahavita nenena intsony Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsangana. Somary vora kely la micro le anany fotonana micro. Taheno to. Irin raha latsakiny efa sacrifice. Alléluia.
Tatany vadina. Tatany mama zanakanao. Zay tsara fa tsisy zavatra mandendeha ho azy le izy. Wow. Inona le nofo teo? Inona le nofo teo? Raha vao 2 mois dia manofy hitako foana izy indrindray manan-kenda dia indrindray mamorse mihinana hena manta. Hena manta. Izany anaranao teo? Diary. Diary. Voarakitra anatin'ny diary ny fiainanao ny zavatra hitranga androany eto. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ao amin'ny diary. Ny fanahy miafina ao ambadiky ny zaza votsitra foana dia aseho eto androany. Afaho izy. Fanahy avy olona nifandray taminao tany aloha tany. Ankasiparana sy fitsitsihana ary fanzonana tonga anao tsy hiteraka. Endro mamoaka décret azy ao fa tsy afaka hijanonao anatinao tsony izy fa roaka ala tao. Iny izy fa manomboka mitremble. Fanahy avy amina X. Tsika rehetra toy ny fanahy avy amina X. Fanahy avy amina X. Avy amina X. Mai! 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 Fanamapinana hena manta. Fanamapinana hena manta. 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 Mai! 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 Anomboka mioka amizay, 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 mioka amizay. Las touch, touch. Las hoe touches. 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 Manova komba ho anazy. Poteo ny fanahy avy amin'ny olona tany aloha tany. Poteo samy mivavaka. Raha azo atao mitsangana azafady. Ran'olona. Tsangana. Fanahy rano X. Amin'ny anaran'i Jesosy. Potehako izany. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Torako amin'ny afo. Torako amin'ny afo. Torako amin'ny afo. Fanahy any amin'ny X. Ny rana. No karamaina. Torako amin'ny afo. Torako amin'ny afo. Mai! 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 Fanamapinana hena manta. Torako amin'ny afo. Torako amin'ny afo. Torako amin'ny afo. Mai! 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 Potehako amin'ny anaran'i Jesosy. Rava. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mai! Miona amin'ny afon'Andriamanitra io fanahy io. Miona amin'ny afon'Andriamanitra io fanahy io. Torako amin'ny afo. Torako amin'ny afo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mai! Torako amin'ny afo. Torako amin'ny afo. Torana amin'ny afo. Mai amin'ny anaran'i Jesosy. Mai amin'ny anaran'i Jesosy. Fanamapina hena manta. Fanamapinana hena manta. Mai! Levna amin'ny anaran'i Jesosy. Levna amin'ny anaran'i Jesosy. Mai amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fanana fafotesana. Fanana avy any amin'ny X. Fanana aniran'ny X. Fanana avy any amin'ny X. Mai amin'ny anaran'i Jesosy. Mai amin'ny anaran'i Jesosy. Mai amin'ny anaran'i na ina zavatra tsapana zao. Zavatra mamahibe ao amin'ny kibonao. Afon'Andriamanitra zany. Traka amin'izay fa tsy marina intsony. Avy ireny zao. Jesosy eo. Meko anao ny fiainako.
Anompo anao za manomboka androany satria anao ny mpamonjy ny fanahiko. Ny zavatra nanjoa Jesosy, fitaovana nentinao ny antsona anantona anao. Anompo anao a Jesosy manomboka androany. Amelany fahotana rehetra vitako. Fanaradianao za Jesosy. Ambarako manomboka izao fa tsy momba ary tsy ho afa-jazy. Manananaka avy amin'ny vadiko aho. Ary raha mierina ny taona toy izao mitrotro zazakely eto amin'ity alitara ty aho. Amin'ny anara Jesosy. Amin'ny anara Jesosy. Amen. Wow. Matsiaro maivana ve ianao zao? Ala zao zavatra tsapanao zao. Ny niainanao teo sy ny tsapanao zao. Lazao ny zavatra tsapanao teo. Zavatra tsapako teo ohatrany misy hoe misy tahotra be zany tao anatiko fa amin'izao zany maivana. Wow. Vahiny mamatsy ianao rapitso miakatra ao ambony ao dia raisiny manokana miditra amin'ny 20 dia rehefa mirava dia raisinao ianao rapitso. Maka zavatra viany aminao apetra eto amin'ny alitara eto amehezana an'izany teny zany. Zay ny atao hoe fanatitra alitara tahin'Andriamanitra. Ndana masoterana tsangana daholo toitsika anatina komba. Alleluia. Samilo midera ny tompo, misaotra ny tompo. Derao meu voninahitra izy. Meu voninahitra sandrato izy. Jésus a gagné, Satan a perdu. Jésus a gagné, Satan a perdu. Score. 100, Jésus a gagné. Score. 100, Score. 100, Score. 100, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Satan a perdu. Satan a perdu. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Satan a perdu. Satan a perdu. Score. 100, Score. 100, Score. 100, Jésus a gagné. Score. 100, Score. 100, Score. 100, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Satan a perdu. Satan a perdu. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Satan a perdu. Satan a perdu. Score. 100, Score. 100, Score. 100, Jésus a gagné. Score. 100, Score. 100, 100, Jésus a gagné.
Lupina. Alleluia. Mas toerana vetivety ary. Tanteraka amin'ireny olona ireny Jesosy a. Izay teny novotsorana teo. Amarana sika amin'ny alalan'ny komba. Eo amin'ny 10 minitra eo. Afao ny tenanao. Misy zavatra tsy maintsy mitranga. Ny andre zao fiterahana. Fa ninao mety fidiram-bola. Ara-pitiavana. Tokantrano. Ny anabavy anankiray teo iny a. Androany any a. Tiva tsapa zavatra ao amin'ny vatanao ianao. Le resaka tsy nandeha vadim-bolana 2 volana teo iny. Androany any. Vinao hoe zavady. Androany any. Vavaka ny ataontsika androany a. Vavaka. Tadidio ny nofinao. Sy zavatra pitrangy eo aminao. Fa ireny karazana élément ahafahanao miainga amina vavaka. Nianatra zavatra zao tsika teo. Nainga fitaiza le vavaka anao teo. Tamin'le zavatra hita tao amin'ny nofy. Raha manantana ny nabavy Paulette tovolavidavitra azy micro sao dia midona amin'ny vavany eo. Zavatra notaniko. Ahoana tsara le misy zavatra miteny aminao hoe am'le chiffre 9 ohatra miteny anao choisir chiffre 9 sa ahoana izy teo? Le chiffre 9 zany rehefa zany andeha nipodina andeha nisavy dia tenen'le rasazy hoe andanao izy andao andeha manao eko satria teneny zany l'équipe ozy izy ohatra ny hitako fa l'équipe teneny zany ohatra ny ambany be any nambarany zany fa andanao mipody mandeha manao eko. Dia nefa zay vadika rehefa nandeha nanao eko dia mbola nahazo larana fa 6 foana koa. Nefa nitary zay voalohany nandeha dokotera io laharanay fa 6 le nangalana le ay fa tsy zavatra niteny aminao mangala chiffre 9 fa tonga dia va ohatra hoe coïncidence. Eo tonga dia namendreo 9 zay tamin'ny voalohany nefa n'olona samby hafa le dokotera dia milatra manao eko dia mbola 9 foana koa azonay. Zay zany le zavatra niseho tamin'izany. Talohan'ny le kibonao amin'izao. Eo Wow. Tian'Andriamanitra nareo mivady. Amen. Tian'Andriamanitra nareo mivady. Amen. Tsangana amin'izay a. Dia jereo daholy, dinio daholy. Aza malaky mivavaka. Fa dinio daholy inona ny zavatra hiainganao. Ny vavaka tokony ataonao. Anatina 10 minitra ao anatina gadokira anatina feon-kira rehefa avy eo zay rythme tsara dia tena samby mivavaka. Ny plein temps anatin'ny vavaka sady mandeha ny mpiara-miasa pineny. Tsy voatery mikipy ianao rehefa mivavaka fa anatina 2 minitra aloha tsika andinika tsara. Tsy fantatra hoe nofy ve io. Io ainganao io sa zavatra efa pitranga teo amin'ny fiainanao no akanao élément anaovanao an'ilay combat spirituel. Tsika zay manaraka en ligne ao anatin'izany ihany koa. Alefa ny feon-kira dia ao anatin'ny vavaka combat miaraka amina teha-tanana fietsika mahery setrasetra amin'ny alalana teny amin'ny anaran'i Jesosy efa afaka manomboka mivavaka isika. Tsy manaiky mijano eto arana, tsy manaiky mijano eto arana zany a. Ireo zavatra nofisoko hatramin'izay matetika mitsanga eo amin'ny fiainako. Tsy ekeko zany. Mila miada toeriko zany reo zavatra mifamaovao eo amin'ny fiainako matetika mpitsanga zay nofinofisiko zay avy any amin'ny devoly
Tsaikeko ho tanteraka eo amin'ny fiainako izany. Tsaikeko ho tanteraka eo amin'ny fiainako izany. Tsaikeko hanapaka eo amin'ny fiainako izany. Tsaikeko hitsanga eo amin'ny fiainako izany. Fohanako ninona planina Satana zay nampinofisisina miala eo harana tao anatin'ny arana. Tsy manaika fohanako tsy manaiky mijano eo diarana zany a. Tsy manaiky mijano eo diarana zany a. Tsy maintsy tody ana amin'ny kanana, tsy maintsy tody ana amin'ny destineko aho. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Torako amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy. Levina amin'ny afo, raha tsy fompiazana rehetrarehetra, tsy fompiazana teo amin'ny fiaina, tsy fompiazana teo amin'ny ara-panahy, tsy fompiazana teo amin'ny asa fampo. May amin'ny anaran'i Jesosy, may amin'ny anaran'i Jesosy. Reo nifratsy mitsanga eo amin'ny fiaina, mitondra tsy fompiazana. Rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. May, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mifandavadipidana, may. Torako amin'ny afo, miala. Miogotsa ato anato. Tsy fompiazana, miala. Reo fandavana asa eo amin'ny fampona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miogotsa amin'ny anaran'i Jesosy. Mifoka. Miala tato anato. May. Reo usna vavaka ny olona leo tsy manaiky. Miala ato anato zao. Reo fanahy miataika amin'ny tokantranoko, mazava ny tokantrano. Torako amin'ny afo. Miala. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mietsika ny defoly demanda ho ahy, mietsika ny hery-maizina demanda ho ahy. Amin'ny anara maheno Jesosy. Mivoaka reo nofo tanteraka eo amin'ny fiainao. Rava io amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Reo fanahy rehetra, reo fanahy tsy vahazahoana anaka amin'ny anaran'i Jesosy. Poteko anao amin'ny anaran'i Jesosy. Torako amin'ny afo. Tsy milanao amin'ny Satana, tsy milanao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala. May amin'ny anaran'i Jesosy. Levina amin'ny afo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. May. Miala. Miogotsa amin'ny anaran'i Jesosy. Mifoka. Miala tato anato. Miala tato anato. Miala tokantranoko. Miala fananirana. Usna mitondra korotana. Fanahy mitondra korotana. May. Miala. Lasa mifoka. Tsy milanao amin'ny Satana. Leo anao. Rava tao amin'ny fifandraisana. Vita tao amin'ny fifandraisana. Matahoanao zao. Ny fanahy maloto. Zay mambely imitation. Zay manome fandavana. Mataho amin'ny anaran'i Jesosy. Miala. Miogotsa. May. Miala. Foka amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reo hery mamatotra, reo hery miazona. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Potehako, ravako, torako amin'ny afo. Reo fatorana,
Rofatotra amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka amiko zany. Mandao azy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. May amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka Jean amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo karazana fatotra rehetrarehetra. Fatotra. Voaka amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Vahako amin'ny anaran'i Jesosy. Reo fanahy manindry amin'ny alina reo. May amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. May amin'ny miala ato anatiko hoe io fanahy miazona anahy. Io aoarana io. Miala ato anatiko reo fanahy mihazona reo. Reo fanahy mihazona reo. Manodidina ho aho. Miala. Saudatra. Bay amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Reo tsy fahavanonananaka eo amin'ny fiainako. Rava zany. May. Mialo iarana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mialo iarana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rava zany. Teny mpanosorana. Zay nanaovana anay menakavo. Zay nanaovana anay. Nanaovana anay vato. Rava zany. Bay amin'ny anaran'i Jesosy. Bay amin'ny anaran'i Jesosy. Rava daholo. May. Potika sy rava. Miala eo arana. Mandingana. Todana amin'ny tany kanana. Tongana amin'ny destineko. Miala iarana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Reo teny nanosona anay vady. Tsy teraka. May zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. May. Rava. Potika daholo. Fire. May zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. May. Amin'ny anarany. Zay nidoranao tao dia may. Zay levonao tao dia levona. Vavaka tao manaraka. Inona le zavatra pitranga taminao? Aza vela hitranga intsony. Satria misy fotoana Satana nanao zavatra. Naomby izy tamin'ny zavatra nataony dia tiany tohizana foana. Afa-jasy dia tiany tohizana. Maty anaka tiany tohizana. Misara-panambadiana tiany tohizana dia misaraka foana. Nahazo asa tsara afaka teo tiany tohizana. Tafakatra ambonimbony ny fivelomanao, milatsaka ambany tiany tohizana. Misy ny fanaika aminao fa apakatra vady anao dia tsiraikitra tampoka tiany tohizana. Io zany no pitenao amin'izao. Hoe ty zavatra ty tsy mahazo atsony. Ary ny fanahy mahatonga an'izany pitehako dorako. Miala eo amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Zay zavatra efa nitranga taminao. Poteo ny fanahy nahatonga an'izany tsy tranga aminao intsony. Raya, roa, telo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Reo nanala namotika ny zanako tao anatin'ny kibon'ny vatiko. May zany. Rava zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mitsanga eo amin'ny fiainanay zany. May daholo zany. Potika sy rava
reo fandavana piainana, reo fandava-piainana eo amin'ilay vady, tsy atonga anay tonga eo amin'ny vao, tsy tonga anay eo amin'ny tavakatra eo ambony. Rava zany fanamiazona an'izany, rava zany fanamiazona an'izany, rava io fanahy mahatonga anay tratrany, mahatonga anay afa-jaza foana, mahatonga anay vady afa-jaza, mahatonga ny vadoka afa-jaza foana. Poteko sy ravako zany, poteko sy ravako zany, io fanahy mahatonga ny vadoko afa-jaza foana eo amin'ny fakarana, eo amin'ny tonga enim-bolonaka fito voakatra, fito volana. Potika sy rava, potika sy rava amin'ny anara Jesosy, amin'ny anara Jesosy, amin'ny anara Jesosy. Zava-pitsanga eo amin'ny fiainana ny vady mahatonga ny zanaka anankiroa maty foana, maty foana, maty foana. May, 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 may. Reo grossesse arrêté, grossesse arrêté, sy tonga eo fa fito volana. May zany fanamiazona an'izany, may zany fanamiazona an'izany, potika sy rava zany fanamiazona an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. May levona zany, levona zany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatonga anay tsy mahomby, mahatonga anay tsy mahomby, mahatonga anay tsy tafakatra isanay tao anatin'ny fiangonana izay mihetiko. Rava zany, rava zany, rava zany, rava zany, potika sy rava amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Reo lagina eo amin'ny fiainana ny vady, reo lagina fampiteny zavatra eo amiko. Rava zany, rava zany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i mifanana fahafatesa sy mitanga amiko tsony hoe, sy mitanga amiko tsony mifanana fahafatesa ao mpianakaviko amin'ny anaran'i Jesosy. Sy mitanga itsony zany, sy mitanga itsony zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manapaka tsony fahatana, tsy ekeko tsony, sy mitanga itsony amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fahombiazana, sy mitanga eo mpianakaviko, sy mitanga eo amiko amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anarany rano Jesosy mampisaraka anao amin'io fanahy ratsy io. Mandroso mankany amin'ny kanananao amin'izay ianao. Amen. Mitoy ho fitahin'Andriamanitra ataony amin'ny fiainanao io. Amen. Tsy voasakana itsony eo amin'ny anara. Amen. 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 Farany atsy vavaka itsony fanapa-kevitra ho anao izay efa naharitraritra kely tato. Soratanarana batisa hiditra lalina amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Rehefa avy eo misy fisoratanarana amin'ny batisa etsy dia manoratanarana amin'ny batisa io daty tsy mbola azo fa mila atao batisa. Ary tanora midira manao groupe de louange, midira manao chorale, ho ampitomboitsika indray ny micro io. Dia ho anareo izay mety mbola hoe tsy manana fafahana amin'le tenue, sasany ananareo, sasany tsy ananareo, raha nanao répétition dia afaka mira ohatrany amin'ny ao ambadika ao, fa tsy amin'le tsy atao anatin'ny trano anatiny fotsiny. Zay zany. Dia tsy kelikely eo dia anananao daholo ny tenue rehetra. Ao anam-panananao an'izay dia amin'izay afaka manao amin'ny overflow be eo na ny amin'ny se rehefa sabotsy. Manaova asan'Andriamanitra. Midira any amin'ny groupe d'accueil. Ny zavatra azo idirana zany groupe de louange, groupe d'accueil, le mampiditra olona eny ambavahady. Dia groupe d'intercession. Dia raha mba azonao atao ihany koa ny mampafantatra anao, raha azonao ampafantarinao anay ny talentanao, dia mba ampafantaro anay. Ohatra hoe mahay dépannage électronique ianao, mahay mandrafitra ianao, mahay manjaitra ianao, ampafantaro anay fa ho ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra ilay izy. Ato zao misy mahay manao dépannage, misy mahay mandoko, misy mahay manondro décoration reo, misy mahay mandrafitra. Tsy mitady olona hafa itsony ny fiangonana, fa efa zanaka ianao dia ianao no manampa rehefa misy ilana azy. Omeo ho an'Andriamanitra ny talentanao, andao hanompo an'Andriamanitra amin'izay tsika.
Andao nompoan'Andriamanitra fa andeha lavitra tsika rahalasana vavy. Misy zavatra misokatsokatra be ao ambadika izao. Tsy ho voatanany Satana itsony anao a. Tsy ho voasakana itsony anao. Ny anaran'ny Tompo tilikambo mahery. Ny marina miezaka ao kavoavonjy. Ny anaran'ny Tompo tilikambo mahery. Maresaka tsara. Ny marina miezaka ao kavoavonjy. Ny anaran'ny Tompo tilikambo mahery. Ny marina miezaka ao kavoavonjy. Ny anaran'ny Tompo tilikambo mahery. Ny marina miezaka ao kavoavonjy. Jesus no anaran'ny Tompo. Haleluya. Jesus no anaran'ny Tompo. Jesus no anaran'ny Tompo. Jesus no anaran'ny Tompo. Avidinja. Jesus no anaran'ny Tompo. Jesus no anaran'ny Tompo. Jesus no anaran'ny Tompo. Avidinja. Anaran'ny Tompo. Tilikambo mahery. Tilikambo mahery. Ny marina miezaka ao kavoavonjy. Ny anaran'ny Tompo. Tilikambo mahery. Ny marina miezaka ao kavoavonjy. Mahery ny anaran'ny Tompo. Mahery ny anaran'ny Tompo. Mahery ny anaran'ny Tompo. Mahery ny anaran'ny Tompo. Avidinja. Mahery ny anaran'ny Tompo. Mahery ny anaran'ny Tompo. Mahery ny anaran'ny Tompo. Avidinja. Fiubina. Haleluya. Suela piaraka no fetitsika. Raha pitso amin'ny 20 ny fotoana dia mandray olona maman rehefa tapitra ny fotoam-bavaka. Talata amin'ny 20, alarobia amin'ny 20 dia mandray olona koa rehefa mirava ny alarobia. Alakamisy amin'ny 20 ny alina indray amin'ny valo sasany a mampianatra eto amin'ny valo sasany alina momba ny atao fiainana mandrakizay. Vita iny dia mitoy alim-bavaka mezaha tonga rehefa alim-bavaka. Sabotsy zao tsika manana vahiny a Pasteur Isidore Andrianirina avy amin'ny église Rema de Madagascar Jesosy tsy matity miaraka amintsika eto izy a ao anatin'ilay combat spirituel. Zay tsy mba tonga sabotsy a manomboka amin'ny sabotsy zao tonga amin'izay ianao. Alahady amin'ny toy ny fotoam-bavaka. Nasoanao ve ny fotoana teto androany? Antanino namanao mbazarao amiko ny zavatra voarainao teto e. Dia samy fampiresaka daholo. Ray aloha miresaka dia ray miaino a vice versa. Famadika indray.
fety tsy ho ela isika. Androany andro fahatelo ambin'ny folo amin'ilay vavaka sy fifadian-kanina 7 ambin'ny folo andro sisa. Efa tsy masakafo tsony. Sa tsy zany? Tsy miditra mihitsy eo. Nieritreritra zany tena raigony mihitsy nieritreritra. Fa tsy mahavita nenenina akory ianao. Ianao zany mieritreritra hoe aidy mihitsy androany. Fa rehefa avy ianao tsara fanao azy. Mizara ihany ianao rehefa avy eo. Zava-dehibe io tsy miandry tapitra io vao izy zavatra lehibe mitranga. Mihamandroso amin'ny voninahitra ny fiangonana. Fiainanao miatsara. Raha sendra misy adiady madinidinika surprise eny aza atao magaga fa karazana moka manaikitra eny dia kapohana fotsiny dia zay. Fa tsy mampaninona tsy tratra nitazomoka amin'iny ianao. Amen. Lazao namanao anao fety miaraka amin'ny dada sy neny ianao ia. Misy zany meny fa izy feto ataontsika tsy ela. Halleluja. Ao ve? Saoriny tompo tamin'ny fotoana teto ary. Sotranao zay Andriamanitra. Fa miaraka aminay ianao. Hitako zao fa tsisy zavatra terena. Fa miaino anao dia manaraka anao. Dia mahita ny voninahitra. Sotrany amin'ny zavatra ataonao. Ny amin'ny fomba anao anay, ny amin'ny fiarahanao aminay. Mankasitraka ray masina amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izay nivorina natrika anay Jesosy. Tamin'izay nivorina natrika anay Jesosy. Tamin'izay nivorina natrika anay Jesosy. Tera alleluia natrika anay Jesosy. Tamin'izay nivorina natrika anay Jesosy. Tamin'izay nivorina natrika anay Jesosy. Tamin'izay nivorina natrika anay Jesosy. Tera alleluia. Zany afalianay natrika Jesosy. Zany afalianay natrehany Jesosy. Zany afalianay natrehany Jesosy. Zany afalianay natrehany Jesosy. Tera alleluia natrika anay Jesosy. Zany afalianay natrehany Jesosy. Zany afalianay natrehany Jesosy. Zany afalianay natrehany Jesosy. Tera alleluia natrika anay Jesosy. Tamin'izay nivorina nasitrana anay Jesosy. Tamin'izay nivorina nasitrana anay Jesosy. Tamin'izay nivorina nasitrana anay Jesosy. Tera alleluia nasitrana anay Jesosy. Tamin'izay nivorina nasitrana anay Jesosy. Tamin'izay nivorina nasitrana anay Jesosy. Tamin'izay nivorina nasitrana anay Jesosy. Tera alleluia nasitrana anay Jesosy. Zany afalianay nostrany Jesosy. Zany afalianay nostrany Jesosy. Zany afalianay nostrany Jesosy. Tera alleluia nasitrana anay Jesosy. Zany afalianay nostrany Jesosy. Zany afalianay nostrany Jesosy. Zany afalianay nostrany Jesosy. Tera alleluia. Tamin'izay nivorintanay Jesosy. Amen. Tamin'izay nivorintanay Jesosy. Tamin'izay nivorintanay Jesosy. Tamin'izay nivorintanay Jesosy. Tera alleluia. Tamin'izay
Sinisini alamaina sereta tunga. Sinisini alamaina sereta tunga. Sinisini alamaina sereta tunga. Sinisini alamaina sereta tunga. Samaita fulina ini. Sinisini alamaina sereta tunga. Sinisini alamaina sereta tunga. Sinisini alamaina sereta tunga. Samaita fulina ini. Andawisika iderasi. Andawisika nukuasi. Andawisika adiuasi. Samaita fulina ini. Andawisika iderasi. Andawisika nukuasi. Andawisika adiuasi. Samaita fulina ini. Fifalina no ivana wetu. Nifane masta itarika anao. Nifiadanan tumpo ameno anao. Say mila rendez-vous de etsa ba reception ba kaizany ha. Am fiaonana am papa na imamo. Lazao sy ambaron fomba antompo atsika. Raha ndeha za de fantatry famombana fafenon'ny fitahin'i Kristy. Raha ndeha anao de fantary famombanao fafenon'ny fitahin'i Kristy. Mahomby isika teny fanaovantsika veloma mandroso mankanikanany anao zao.
sosina finaritra ny fotoanandroany ary noko fa nanaraka anay hatrany farany ianao tao anatin'ny fotoam-bavaka tamin'ity androany ity ny zavatra tsapa ny zavatra hita dia tena niasa teto Andriamanitra ary tsapanay teto zany mino koa zay fa ianao zay nanaraka tany atokantrano tany na tany amin'ny toerana zay nisy ianao tany dia natsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha somary iverenako kely zay rehetra no entin'ny lehilahin'Andriamanitra androany indrindra tao anatin'ny afatr'Andriamanitra dia nilaza izy afatsika dia tokony hiala ao arana inona moa ilay arana dia ilay toerana na ilay situation actuelle zany hoe ny zava-misy eo aminao zany eo amin'ny fiainanao mety efa matetetika miverimberina ilay izy ny elanao anatin'izay rehetrarehetra zay nefany araka n'ilay zany mpanompon'Andriamanitra teo dia mila miady ianao zany hoe mila miady ianao ao amin'ny zavatra mahazo anao io zay anatin'ity thème tytsika mbola hoe combat et grand défi et combat spirituel mbola mitohitrany izany vavaka délivrance zay combat tsy mijanona treo tsy androany any ianao no afana fa mitohy mifanafananao satria mbola ao anatin'ny 30 andro tsika amin'izao fotoan'izao ary mbola manasanao ihany koa zay anaraka ny fandaharana ny nany leve ihany koa rapitso amin'ny 12 oratoandro zay irana vehivavin'Andriamanitra indray io fotoana io ka dia mankasitraka anao tompoko nanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany veloma tompoko